deleftia, oh deleftina muzania intubu. Tisintia, oh tisintia, oh afatsay mafuni ay mantiani. Deleftia, oh deleftia, oh deleftina muzania intubu. Tisintia, oh tisintia, oh afatsay mafuni ay mantiani. Deleftia, oh deleftina muzania intubu. Tisintia, oh tisintia, oh afatsay mafuni ay mantiani. Deleftia, oh deleftia, oh deleftina muzania intubu. Tisintia, oh tisintia, oh afatsay mafuni ay mantiani. Tsy azo atao ny mitsangana mandritra ny fanodinana rehetra zany dia tsy misy mamitsangana mihitsy azafady. Bon, Zanora Mambazafy mpanao gazety fa zao Zanora Mambazafy olo-pirenena miteny eto. Dia tsotra izy, za fa tatolo tsara, za tsy hitady toerana, fa tatolo tsara, za tsy mivola, na fitaovana io, fa tsy tarigetra. Ka zao, io i Abraham io vavolombelona Tom Carlton na kose aonozy izy le candidat fa telo afaka telo volana tsy solony délestage teny misy Abraham so de telo taona da aonozy izy le candidat ba marina mafy. Bon, 4 ans après on voit plus rien du tout. Des oirs lazaiko netsika défi fa zao ianao ty tanindrazana zay teneninao tanteraka eto ianao tena satria hoana katsy taona 64 ans zao tsika tonga de mi-extrapolé ianao ninina fandehany tsy sevitra voafidy filo ianao. Tsy noho za fa mijery ny tantara mesy teny mirediredy koa le zalahy io tsy mampanina aloha irediredy fa zao kosa mba angatahako anao ary mba hanaovana balance an'le Bellaclery eto teny namiangavanao milaza projet ray ankapobeny 25 millions d'habitants tsika mizara mpianatra mpanao théologie inona projet hitanao fa prioritaire ao maro an'iza aho tanteraka anao ao anatin'ny herintaona sotra tompo mieno
ia misaotra ny zanora mambazafy a raisiko ngambany hoe na mpiseho ny faniriana sy tsodrano ihany koa satria efa ray aman-dreny ianao teo amin'ny tontolo ny asa fanaova gazety a tamin'ny zavatra nyteneninao tao ny UM araka nyteneniko teo a mbola tsy fotoana no ilazako ny vinanazy zao satria tsika mbola hiary asa tsika rehetrarehetra mba tsy olazana hoe ka io ny hevitry rajoelona rery efa misy eo fa hoavy ny fotoana ny zavatra afaka teneniko ngambany a dia UM io a initiative pour l'émergence de Madagascar ny teneniko teo a dia ny hoe fandraisana andraikitra hitondrana ny fampandrosoana any Madagascar zay hivadika rehefa vita io télévision viny dia hivadika projet fa io projet io ho an'ny olona zay hitondra azy dia hivadika convention zany hoe vely rano zay zavatra ho voamarika sy ho voasoratra ao dia manao vely rano avoaka malagasy fa anatanteraka atsakany sy andavany ny zavatra rehetrarehetra ho lazainy ao ny zavatra teneniko any zanora mambazafy a dia rehefa tonga ny fotoana raha sitrapon'Andriamanitra areto ho azy zay ny afaka lazaiko ny zavatra rehetrarehetra zay ho ambarako ny zavatra rehetrarehetra zay ho teneniko dia miteny eto anatrehany voaka malagasy fa ho tanterahako avokoa eny ary mifahanatra eo a ny fandarana manokana ny resantsika mahakasika ny initiative pour l'émergence de Madagascar Andriamatofilo misy afatra tianao apetraka ve na teny farany amin'izao famahanan'izao ia ny teny farany moa dia misaotra ny vahoaka malagasy tsy vaky volo zay nanaraka an'ity fandarany ity misaotra anareo mpanolotra ny TV Plus Vivant ary Cool TV ary misaotra anareo rehetra ihany koa zay nanatrika an'izao fotoana izao ny teniko dia tsotra ny adila politika ny fifanenjehana ny fifanaratsiana ny fankalana dia alao ho any arinantsika alao no firenena no jerevana no avin'ny malagasy no hobanjininy ary matsoka fa raha fametana antsika rehetrarehetra dia ho tontolo vaovao no iainany vahoaka malagasy ny malagasy rehetra tsy vaky volo dia mihitsy matoka fa tsy misy na dia iray aza tsy hitepo ho an'ny Madagasikara tsy misy na dia iray aza maniry any hoe Madagasikara tsy mandroso izany koa anso no ataoko ho an'ny malagasy rehetra ndao iray fo ndao iray saina ndao ifanometanana ampandroso an'ity fireneny ity ary dia na dia sarotra aza ny anatanteraka an'izany dia ho raisiko ny fanamby fa tsy maintsy ho avitra ary androso Madagasikara Isaorana be dia be ianao Andriamatofilo ny vahiny teto amin'ny fandarana manokana isaorana be dia be ihany koa ny fahitalavitra rahavavy izay niarana totosa ny fandarana dia ny TV Plus Madagasikara izany ary ny Cool TV misaotra betsaka ihany koa antsika rehetra tato nanatrika ny fotoana ary misaotra antsika rehetra tany atokantrano ihany koa nahatra anjery ny fandarana hatramin'ny farany amin'ny fotoana antsika rehetra ary ho manaraka indray veloma tokoa